Zoma voalohany volana May taona 2024 miarabantsika rehetra indray tompoko manasantsika hanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ny lohatenim-baovao ary. Ampiakarina ny karama farany ambany ho an'ny mpiasa tsy miankina eto Madagasikara manomboka amin'ity taona ity satria efa nisy fanindrotana ny an'ny mpiasa mpanjakana hatsaraina ihany koa ny kalitaon'ny asa rehetra. Efa nivoaka ary azo alaina manomboka androany ny vatsim-pianarana ho an'ireo doktoran ny sokatra avokoa ireo toerana fandraisana izany. Ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo miditra amin'ny andiany faharoa indray ny karavany Vonjelongo hiazo ny faritra Vatovavy sy Atsimo Atsinanana ny fanafy. Hitrafatrany amin'ny Atsipiriam-baovao sika tompoko lahy sy tompoko vavy voalohany volana May tokoa androany andro iraisam-pirenena ho an'ny asa toy ireo firenena maro maneran-tany dia nisany nanamarika izany sika teto Madagasikara mpiasa malagasy fanavaozana marina antoky ny fampandrosoana io moa no lohahevitra izay nentina nankalazana izany tamin'ity taonty ary nandritry ny lahateny tamin'ny fankalazana ofisialy dia nisongadina fa ho apetraka amin'ny toerana tokony hisy azy ny mpiasa sy ny asa izay antoky ny fampandrosoana ary ampiakarina ihany koa ny karama farany ambany ho an'ireo mpiasa tsy miankina nandritra izay hetsika ny raha ny mpiasa izay teto Andrenivohitra no tarihin'ny Prime Ministra lehibe ny gouvernementan'ny fanavaozana Mamtina Rajaonarison no niresahana izay Griffin Bakoliniaina sy Aja Razafy mpiasa no sady ny asa izy ireo no nanangona ny vaovao. Fitambarany asa ataony tsirairay no mampiaina ny tokantrano, mamelona ary mampandroso ny firenena. Zava-dehibe no izany ny asa izay mampiakatra ny toe-karena ihany koa ka fanamby ny fitondrana fanavaozana ny anatsara hatrany ny kalitaon'ny asa sy hijery ny tombotsoan'ny mpiasa malagasy tsy ankanavaka. Andriamatoa Filoha sy ny tenanay dia mpiasa ihany koa zay vao tonga amin'izao andraikitra izao. Dia fijerena manokana ny mpiasa eto Madagasikara nefa ihany koa tsy maintsy henona koa ny mpampiasa. Dia efa mandinika izay efa nanomboka tamin'ny herinandro tao amin'ny filakevitry ny gouvernemanta nandinika ny famoahana ny décret izay fanondrotana ny famerana ny karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina satria ny aty amin'ny sehatry ny fanjakana efa niakatra dia tsy ho ela zany dia hivoaka io fa kosa mila ny fifanarahany be sy ny maro mba tsy teraka olana zany ilay famerana an'izy fa tena ho asontra zany ny karama farany ambany eto Madagasikara tsy lavidavitra an'ireo fitakianareo ilay izy. Ankoatran'izay nefa ny condition de travail ihany koa jerena dia efa ho raisina zany eny anivon'ny primature ilay solotenan'ny syndicat ihany koa efa presaka sy atao mpitondran-ten'ny syndicat eny anivon'ny gouvernemanta satria ny syndicat sy ny gouvernemanta dia olona miaraka manao fampandrosoana. Aiza ihany koa ny fijerena ny famoronana asa ho an'ireo tanora eto Madagasikara. Momba ny fampananana asa amin'ny tanora dia efa manana politika antsika miaraka amin'ny DBM moa ny tena mitarika anazy ao zany izay mampiditra ihany koa ministera izay voakasika rehetra mba hanamafisana ny hanatsarana ny sy fanamorana ny famoronana orinasa eto Madagasikara. Fa io zany matetika olana misy ny te-hampiasa vola eto amintsika. Fampiasam-bola moa no miteraka asa. Fa matetika zany olana be mbola fahazahoana tany, fahazahoana titre sy ohatran'izany dia lasa sy ny kolikoly dia malaina ilay mpampiasa vola fa ny zavatra ataontsika zao zany dia mba ahafana manorina asa eto Madagasikara fa ny tanora miasa zany dia amoraina ny famorona orinasa eto Madagasikara. Dia efa nomena baiko ny ministera tsirairay avy zany hanome sehatra mba ahafahantsika mampiditra ny tanora mendrika hiasa eny amin'ny sehatry ny asa mpanjakana. Nambarany ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana fa malalaka ny fanehoan-kevitra ho an'ny sendikaly. Misokatra amin'ny sendikaly ihany koa ny fitondram-panjakana. Etsy andaniny ny voalohany volana mety izao fotoana hanamafisan'ireo sendika ny fitakiana amin'ny zon'ny mpiasa. Ny tena marary amin'ny mpiasa malagasy dia mbola hiarany tsindry azo lena maro samihafa eo anivon'ny toeram-piasana. Ao ihany koa ny efa mividy amin'ny alalan'ny karama. Ny karama dia efa tsy masehaka ny vidim-piainana intsony amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Dia ho anay mpiasa privé dia takinay ny retraity 5 taona satria ho anay mpiasa privé dia isaky ny 3 volana aloha hatreto
zay vao mandray pension takina ihany koa satria ny mpiasa-panjakana 80 taona mandray isam-bolana ny pension dia takinay koa ny mba andraisan'ny mpiasa privé isam-bolana na isaky ny 2 volana faravaratsiny. Nanomboka tamin'ny diabe miala Ambojatovo ny azo Ambohida Mahamasina ny fiarahan'ireo mpiasa rehetra nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fetiny asa. Izay ny fankazana ofisialy ny fetiny asa fa nandritry ny fotoana iny raha manana kokoa taoriany izay fotoana izay dia nanararoatra ny tondra ny fomba fijeriny manoloana ireo hetsika fanakorontanana izay misarika olona hanohitra ny fanavaozana ny Prime Ministra. Nambarany fa tokony zavatra miteraka fampandrosoana hatrany no imasoany tsirairay foihoezany feam-potoana iasan'ny fanavaozana ka tokony avela hatratra ireo fanambany teo amin'ny fandraisam-peo ny Griffin Bakoniaina sy Ajara Safin'ny mpiasa trano. Ny ezaka fanakorontanana dia apetraka amin'ny fahendren'ny vahoaka malagasy. Fa rehefa ny vahoaka malagasy mahasoa ny firenena ny mikorontana dia aloha izy anakorontana. Fa ny antsika izay mahasoa ny firenena ihany resahana eto fa ngamba araka ny teniko tamin'ny zanandray ny andraikitra teny Mahazoarivo ny fanoherana ny fanavaozana amiko tsy tokony misy raha ohatra ka tia tanindrazana ny olona satria tsy misy angamba malagasy faly sy afa-po tamin'ny fijaliantsika sy ny fahantrahantsika nandritra izay 5 taona zay nazahoana fahalevantena. Ka raha ohatra zany andravany izao fanavaozana ataontsika izao ny hetsika ataony zany déstabilisation zany anjarantsika ny tsara hoe tia tanindrazana sady tsy tia tanindrazana ny olona manentana ny vahoaka malagasy hitsinjo ny firenentsika. Hery taona 2 taona ny fanavaozana fohy kely zany fotoana zany dia aleontsika hifantoka atao anatin'ny fanavaozana, aleo andeha ny fanavaozana ary isy ny concertation nationale eo antsika no manome hevitsika rehetrarehetra dia mba teny herantsika le fanavaozana satria tsy izahay fitondram-panjakana no manao ny fanavaozana fa ny malagasy izahay mitarika fotsiny hoe manamboatra ny concertation mampivondrona ny olona maka ny hevitra dia tsika ihany zany mamoaka ny hevitra ka niangaviana zany tsika tsy ho voatarika ireny mpanao déstabilisation reny fa efa manomboka amin'ny 20 mai zao amin'ny 20 volana May ny fanokafana ny fikonan-doam-pirenena rehetra dia asaina tsika rehetra ndray anjara ary tena manomboka raha misy zany eritreretritsika dia any amin'ny fikonan-doam-pirenena no entina fa aleo ny fanavaozana andeha fa ny olona manakorontana izao fanavaozana zao dia olona tsy tia any Madagasikara fa te hijanona amin'ny zavatra efa tsy nety taloha teo mba ahafahan zareo misitraka. Za mino fa olona vitsy no te anakorontana izao fanavaozana izao dia aleontsika andeha amin'ny fahendrenana sy ny fitiavan-tanindrazana efa misy ny fotoanan-doam-pirenena antsika maneho hevitra. Mazava ny amin'iny zany fa andeha verenantsika indray ny vaovao mikasika ny fetiny asa andraikitry ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana ny miaro ny zon'ny mpiasa hoy ny minisitra nandritry ny lahateny nataony ho fiarabana sy firariantsoa ny mpiasa malagasy rehetra androany. Mila fifanomezan-tanana nefa ny fanomezan-kasina ny asa sy ny mpiasa ka tokony samy ianao izay manandrify azy ny tsirairay avy araka izao fanazavana eo amin'ny fandraisam-peon'ny Ange Firabe manakazy izao. Ny fidigana amin'ny sehatra ara-dalàna no miantoka ny fisitrahan'ny mpiasa ny fiahiana samihafa natao azy hoy ny minisitry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-mpanjakana. Ny asa ny fanainga mampijoro ny ankohonana hoy izy ka mametraka ny fanomezan-kasina ny asa sy ny mpiasa ny fitondram-panjakana. Mivoatra manaraka ny teknôlôjia vokatry ny faharinatan-tsainan'olombelona ny tontolon'ny asa, azo ampiasaina ho fanatsarana ny sehatra asa maro ihany koa ny fisian'izy ireny. Nambara ny famandraindraikitra amin'ny fitsinjovana ny mpiasa ny ministera. Mbola mibahan-toerana sy mahazo laka ny tsy manara-drafitra eo amin'ny tontolon'ny asa. Ekena fa famoroana asa ireny nefa mandrava ny zofototra maro tahaka ny fiahiana ara-sosialy sy ny asa mendrika ho an'ny rehetra. Ka entan'ny ministeran'ny asa, fampananana asa sy ny asa-mpanjakana hatrany ny fidirantsika amin'ny sehatra ara-dalàna ho fiarovana ny mpiasa tsirairay. Eo ambany fanevan'ny fiarahamientan'ny fanjakana, ny mpikatrika sindikaly sy ny sehatra tsy miankina ary ireo mpiara-momban'antoka avy eto an-toerana sy any ivelany ny fanatratrarana ny tanjona ioambonana. Mpiasa malagasy, fanavaozana marina, antoka ny fampandrosoana. Izay ny lohahevitra nivoaka tamin'ity taona ity. Tsy adinkevitra fa singa manandanja
amin'ny fampandrosoana ny mpiasa ka adidin'ny ministera ny fitandrovana ny zo aman-kasiny izy ireo. Fiarovana fanakalozan-kevitra ara-sosialy ady amin'ny asa sy zarizary ireo ny tokotelo mamasina andro. Namafisiny fa hery ho an'ny firenena ny asa. Ny fifanomezan-tanany rehetra no manome lanja azy. Andro natokana hitakina ny zo tokony hositrahana amin'ny asa ny andro ny voalohan'ny volana May noho izany dia sady andro tsy fiasana zany mazava ho azy nefa andraisaka rama na ho an'ny mpiasa-panjakana zany na ho an'ny mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana fa manao ahoana kosa nefa ny andreo mpiasa tena izay tsy maintsy mitady vola manomboka ny alatsinainy hatramin'ny alahady zany eo mandritry ny 7 andro tsy mijanona. Teny Anosy be teny androany ny mpanao gazetiny televiziona malagasy Mamy Filipina Razavindrasata sy Aja Razafimpiasa nanao fanadidina manokana izy ireo mahakasika ny asa izay seharan'ny mpiasa zany ireo mpiasa tena sokajiana ho asa tsotra nefa tena iakina ny fiainana andavanandro ny mponina. Fanadihadiana ary. Dokera mpitarika posy mpivarotra lasopy amoron-dalana asa sokajiana severina ho tsotra indrindra nefa manavitra olona maro sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny mpitarika posy no mitaona ny enta mavesatra amidy eny an-tsena na vary na legioma na hena sy ny sisa rehetra izay heverina fa ho enta mavesatra. Ny dokera indray mitaona tsikelikely ireo entana mavesatra izay nibataina tamin'ny sarety. Asa tsotra nefa sady mamizana no asa tsy vitany rehetra satria mila herim-batana. Vitsy tokoa no manana hery toa azy ireo ka afaka hitaona entana maro isan'andro manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Ny fisiany izy ireo amin'ny andavanandrom-piainana dia anisan'ny kitro ifaharan'ny fampandrosoana satria miankina tanteraka amin'ireto mpitatitra ireto ny isian'ny entana eny an-tsena isan'andro. Inona zany ny entana tanterinao? Be dehibe. Ohatra hoe vary, ohatra hoe menaka, ohatra hoe provandy, savony ohatra zany. Karazana be dehibe zay entana zay men'ny olona entana dia mitondra daholo. Eto foana izay isan'andro. Mifahitanao anazy mahavelona ve ilay asa? Ho anay efa miasa eto aloha dia mahavelona ilay izy. Ny asa ataoko eto ve tatitra vary maka ao an-tsena ao. Maka vary eny ampampidoro eny dia ampidirina ato an-tsena. Izay ny asa ataoko eto. Hatramin'ny 5 amin'ny 4 vao mindrava. Ny entana hoentinay amin'ny sarety mahazaka diotona, mahery, ohatr'izay. Vary no hoentina eto hoe vary tsy tapaka vary tsy mitondra voankazo izay fa vary no tena hoentina eto. Mahavelona tsara mihitsy eto. Ianao sao firy mianakavy nareo ny ao amin'ny tokantrano? 3 mianaka izay. Mpivarotra lasopy indray ibota. Eto Anosy be ihany no ahitana azy manomboka amin'ny 2 ora atoandro ka hatramin'ny 5 ora hariva. Manohana raha-tsakafo an'ireo izay mila izany izy. Fomaraina be mahandro ireo entana amidy isan'andro. Afaka manjifa aminy avokoa ny rehetra satria amin'ny vidiny mirary tokoa ny entana amidiny. Sakafo sady manome hery no manohana ny vatana ary mamelombelon'aina no amidiny eto. Tsy dia le goûter izy dia araka ny le goûter hoe mihinana ny olona dia mihinana. Dia malafo foana raha misy isan'andro, lany foana ny entana. Arakaraka hoe mba mitondra mody nefa tsy mitondra mody. Na dia andro tsy fiasana aza ny voalohan'ny volana May, tsy ny rehetra no afaka mitsahatra satria sarotra diavina tokoa ny vola. Voaporofo tanatin'ity fanadihadiana ity fa misy amin'ireo sokajin'olona manao asa tena no tsy maintsy miasa isan'andro tsy misy fiatoana. Fanisany tsara ho fantatra ihany koa amin'ireny karazana asa na sokajina asa maro samihafa ireny anisan'ny tranga mahazo ny 5.0 isanjaton'ny mpiasa raha ny taremarika maneran-tany dia ny mety ho fisiany tsy fahasalamana ara-tsaina ny anivon'ireny toeram-piasana ireny. Tranga mbola tsy dia manaitra ny maro nefa izy io fa heverina ho mandy ho azy anisan'ny santionan'izany ohatra ny mety hoe mitebiteby ny rari-tsaina na ny stress ny filazantsika azy sy ny maro hafa izany miteraka olana amin'ny fampandehanana asa eny hatramin'ny fiantraikany amin'ny ara-toekarena mihitsy anefa izy io resaka tsy fahasalamana ara-tsaina ny anivon'ny toeram-piasana io raha toa ka tsy voalamina araka ity fanadihadiana izay hoentin'ny maharitra raha marikoto amintsika ity. Ny tera-doza ho an'ny olombelona sy ny toeram-piasana misy azy ny olana ara-pahasalamana ara-tsaina eny amin'ny sehatry ny asa. Tranga mbola tsy manaitra ny maro anefa
io fahasalamana ara-tsaina eo anivon'ny toeram-piasana io fa everina ho zavatra pitranga sy efa mahazatra. Mety iseho amin'ny endriny maro ny olana ara-pahasalamana ara-tsaina any amin'ny toeram-piasana. Eo ohatra ny stress na ny rarin-tsaina, ny akivina, ny fahanketrahana, ny fitokana monina, ny tsy fahazotoana miasa ihany koa. Maro ny antony mahatonga izany, toy ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa, ny fisian'ny herisetra isan-karazany amin'ny alalan'ny fitenenana na mety ho ara-nofo, ny fisian'ny fanavakavahana na ny fitongilana ny fitondrana ny samy mpiasa na ny fanararaotana amin'ny endriny hafa ihany koa. Araka ny tarehimarika maneran-tany dia ny 5.10 isanjaton'ny mpiasa no miaina ao anatin'ny olana ara-tsaina eny anivon'ny toeram-piasana. Mahery ny 4.8 hetsy ny mamoy ny ny vokatr'izany isan-taona. Ankoatra ny olana ara-tsosiala terak'izany rehetra izany dia misy ny fiantraikany goavana eo amin'ny lafiny toe-karena. Ny mpiasa salama ara-batana sy ara-tsaina no afaka mamokatra sy mampihodina ny toeram-piasana. Ho antsika eto Madagasikara dia miara-misalahy ny sampandraraha iraisam-pirenenan'ny asa na ny OIT, ny fanjakana, ny sehatra tsy miankina, ny vondron'ny mpampiasa sy ny mpiasa, mikaroka ny vahaolana amin'ny ahafahan'ny mpiasa rehetra anana asa mendrika manaja ny zony ao anatin'ny filaminana. Misy araka izany ny fanentanana ny anivon'ny orinasa, ny amin'ny tokony ametrahana ny sorodoza sy ny tandrim-pahasalamana ho zava-dehibe, iarovana ny ara-batana sy ny ara-tsain'ny mpiasa tsirairay. Ny lalàna ihany koa dia avaozana ifanaraka amin'ny zava-misy amin'ny tontolon'ny asa amin'izao vanim-potoana izao, ampahafantarina sy ampiarina ny lalàna mba hisitrahany ny tsirairay ny zony manaja ny maha-olombelona ary eo anatin'ny fifanajana, omena lanja ny fiahiana sy ny dinika ara-tsosialy. Izay ny vaovao mandidina ny fetin'ny asa iny resaka fahasalamana ara-tsaina iny. Fa resaka fahasalamana amin'ny ankapobeny mihitsy kosa dia nahasotovana vaovao maro isan-karazany mamaly ny filana ara-pahasalaman'ny mponina, ny hôpitaly sy ny CSB rehetra ny amin'iny faritra Savaina nandritra ny fotoana izay nandalohany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tany an-toerana niaraka tamin'ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka araka ny fampitam-baovao Manangasy Fredy solitena televiziona malagasy any Sambavany. Tsara manomboka izao ny tolotra ara-pahasalamana ho hita amin'ny hôpitalim-panjakana aty amin'ny faritra Sava noho ny fahazoana ireo fitaovana maro isan-karazany efa mivoatra sy manaraka ny fenitra izay tsinjaraina manerana ny centre hospitalière sy ny CSB rehetra. Mankasitraka era-po era-tsaigny aminao izay andriamatoa filoha amin'ireto fitaovana maro isan-karazany izay tolotranao ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana indesigny anome tolotra ara-pahasalamana manaraka ny fenitry ho an'ny vahoaka malagasy. Efa ela no tsy nisian'ny fanomezana fampitaovana tahaka izao ny hôpitalim-panjakana aty amin'ny faritra Sava ka anisan'ny antony iray lehibe manahirana ireo mpitsabo manatanteraka ny asa. Misy appareil avy amin'ny laboratoire izay raitra dia raitra ary ataoko hoe manaraka ny fenitra, ataoko tsy latsa-danja amin'izay zegny izay atao amin'ny faritra Sava. Dia eo koa moa zegny misy ny bouteille d'oxygène, ny raha manahirana zay tia ny resaka oxygène io dia efa nahazo bouteille moa zay zao dia mbola mangataka générateur koa zegny ny faritra Sava amin'izay mbo tsy sahirana amin'izay resaka oxygène zay ny vahoaka ato amin'ny faritra. Dia eto moa zegny misy ny concentrateur d'oxygène izay tsy latsa-danja zegny samy mahazo daholo ny distrika efatra anatin'ny faritra ato. Mazava ho azy fa manomboka izao hihena ny fandaniana misy amin'ireo marary indrindra raha sanatria tratran'ny fahasarotana. Noho izany dia vita any amin'ny distrika tsirairay avy avokoa ny ankabeazan'ny fitsaboana aretina. Azo antoka kosa fa hitombo isan'ireo zaza ho vita vaksina amin'ny fahazahoan'ny CSB miisa 470 atao anivon'ny faritra Sava ireto refrigérateur anaovana fitehirizana vaksiny. Olana amin'ny resaka fitsaboana izay fa famahana olana amin'ny sehatra ny fampianarana kosa araka ny tapaka atao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra dia efa mivoaka sy azo alaina ny vatsim-pianarana ho an'ireo doctorant. Tamin'ity androany ity moa no nisokatra avokoa ny toerana rehetra fandraisana izany vatsim-pianarana izany ka indro misy fanampanazavana momba ny antsipriany ho tateriny Griffine Bakoniaina amintsika. Efa azo alaina ny vatsim-pianarana 2 volana ho an'ireo doctorant efa nahazo ny 2 volana teo aloha. Ho an'ireo vao andray kosa efa azo alaina ny vatsim-pianarana 3 volana miampy ny fampitaovana araky ny fanasafana. Satria vitsy kokoa ny doctorant
dia feno ny fepetra sy ny pitsopitsony ahafahana manetsika ny vola nandovana ny vatsim-pianaran'izy ireo ray volana koa manentana itsika mpianatra hatrany mba ho tony sy hanaraka an'ireo fepetra sy toromarika rehetra fa amin'ny tompona andraikitra ahatotosa sy ahatomombana ny fandovana izay vatsim-pianarana izay ara-potoana tsy ho tara ary angatana ihany koa isika mpianatra mba hifanentana amin'ny fanaovana ny enrôlement izay aty amboalohany ihany no atao mba hisokafan'ny kontontsika koa mahatoko faindrintsika mpianatra tompoko satria ianareo no ho avin'ny firenena. Isesiny fanomezana vatsim-pianarana manomboka izao. Miakatra araka amin'ny 50 faikina araka amin'ny 50 isan-jato ny ekipement mpianatra ary ny vatsim-pianarana dia miakatra 20 isan-jato. Amin'izao fanomboana izao dia 3 volana ny vatsim-pianarana 8 miaraka amin'ny ekipement io. Ho an'ireo doctorant efa nandray an'izany nanomboka omaly dia ny famen'ireo 2 volana dia raisiny any anatin'ilay compteny izay efa nifanarana tamin'ny trésor. Marihana moa fa amin'izao voalohany izao ihany ny ankizy no manao an'ilay enrôlement izany hoe fisoratana ianarana eo anivon'ny trésor fa mahazo an'ilay bourse fa aorianan'izay dia raisina automatika ny bourse fa tsy misy tsony enrôlement mandeha isam-bolana zany ny fanasana amin'ny bourse. Tsy voatery eny amin'ny tahirim-bola mpanjakana misy ny université hianarana no akana ny bourse fa amin'ireo toerana ahitana ny caisse bourse ankaiky ny mpianatra. Fa iverenantsika kely ndray kosa mikasika ny raharaham-pirenena sy ny tontolo politika manoloana ilay fanilezana vaovao mety hitarika fanakorontanana sy miantsy fifandirana amin'ny tambazotra ny serasera miantso fifandrafiana ihany koa dia nanao fanambarana ny teo anivon'ny FFKM miantso fitoniana sy fihavanana araka izao fanazavan'ny filohan'ny FFKM ny Monseigneur Samuel Jaona izao hofitiany Griffiny Bakolniana. Miara-miaina ny zava-mitranga sy ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny isika izay mampanahy sy miteraka savorovoron-tsaina eo amin'ny samy malagasy. Matsapa ny fiangonana fa tandidondoza ny fihavanana izay sotoavina fototra mampiray malagasy. Miseho sesilany manko ny fianjanana ara-tsosialy sy ara-politika, ny fiantsina amin'ny alalan'ny teny sy ny haino aman-jery ary ireo tambajotra serasera samihafa izay mikendry fampisaraham-bazana ny samy mpiray tanindrazana. Aoka tsahatra ny teny mandratra sy ny fihetsika mampisara-bazana fa tsy misy fanorehana maharitra eto raha tsy misy ny fandriampahalemana sy ny firaisan-kina. Fa miantso ny mpitondra sy ny olom-pirenena rehetra ny FFKM mba hitandro izany amin'ny fandavana ny fankahalana, ny herisetra amin'ny teny ary ny fiantsiana rehetra. Manoloana ny fiparitany ireo vaovao tsy marina, ahitana fanakorontanana sy fampiantsiana ary fianjanana ara-pifandraisana. Miantso ny rehetra ny FFKM mba hiteny amin'ny mpahendrena, tsy hanaparitaka lainga fa mba handalany marina ary hanaja ny asiny hafa amin'ny teny sy ny atao. Koa manentana sy mampahery ireo tompon'andraikitra ny FFKM mba hanatanteraka ny adidiny amin'ny fahitsiana sy ny mangarahara, ho fiarovana ny marefo sy ny fampanotrona ny soimbonana ary asa ampahamarinana. Koa aoka ho alavirina ny fanararaotana ny mahasamihafa ara-poko na ara-paritra sy ny fampiasana ny fahasamihafana ho fitaovana ampisarahana. Ny FFKM dia mbola manamafy hatrany ny fahavononana sy ny fanoloran-tenany. Anohana ny dingana rehetra ho fanasitranana ireo ratra navelan'ny tantara ary fanorenana vaovao indray ny firenena izay miorina amin'ny sotoavina malagasy. Ny FFKM dia hanatanteraka fihaonam-be ny 7 Mey 2024 hatramin'ny 1 Mey 2024 avy izao izay ho tanterahany teto Antananarivo. Andiniany ny fiainana anatiny sy ny fiainam-pirenena amin'ny mampamany sy mpitily azy eo anivon'ny firenena. Atao izany ho fiatrehana ireo fikaonan-doha samy hafa izay mbola tanterantsika eto Madagasikara ary hoatrehan'ny malagasy rehetra mba hametrahana ny fitoniana ho tontolo ny fikaonan-doham-pirenena mba hisian'ny fifampiresahana ankitsipo sy mampandroso. Manamafy hatrany anefa ny FFKM fefatrany am-piandohana izao etsika tanterahana rehetra izao no maneho fahavononana hitarika izany fikaonan-doham-pirenena izany araka ny fanomezam-pahefana nomena azy na ny mandahy izany izay men'Andriamanitra filohan'ny fanavaozana ny Madagasikara
dia miantso ny malagasy rehetra ny fiangonana ho hisafidy ny lalan'ny fiadanana fa tsy ny herisetra, ny fihavanana fa tsy ny fifandrafiana, ny fahamarinana fa tsy ny lainga, ny firaisakiana fa tsy ny fisaratsarahana, ary ny rariny sy ny fiheverana ny hafa. Miankina amin'ny safiditsika an'io ny ho avy ny firenena raha ampitso. Ny fanariana amin'ny Madagasikara mantsy dia tsy miankina amin'ny fanavaozan-drafitra fotsiny ihany, fa indrindra koa amin'ny fanavaozana ny saina sy ny fo ary ny toe-panahy sy ny fomba fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina ho an'ny vahoaka. Ho andreo mpanohana ny fanavaozana dia natomboka ny fahatraiva amin'ny boriboritany voalohany ilay hetsika antsoina hoe izay mafy andao falery. Faritany-Antananarivo izy io ho fanohanana ny fanavaozana eto amin'ny firenena zany ambany tanàna fa ambony fijery. Izay moa no teny filamatra ny fikambanana eny amin'ny fahatraiva araka izao vaovao entiny Ambintsoa Andriamasarovely sy Stéphane Alphonse izao. Hetsika olom-pirenena ho fanomezana hery ny mpitondra ny hetsika izay mafy ndao falera faritany Antananarivo. Natomboka amin'ny faritra iva izay natao teto Andavamamba. Hetsika izay mafy ndao falera dia ny faritany Antananarivo ao anatin'ny atefitorotsika izao ho fanehoana fiarahamientana amin'izay ilay hetsika hoe izay mafy ndao falera izay na izay manohana amin'ny fanavaozana. Le mafy zany dia hoe manohana fanavaozana. Ina le fanavaozana ilay repoblika ho avaozitsika. Izay le hoe fanavaozana. Entanina ny olom-pirenena rehetra satria araka nambaran'ny Prime Ministre dia hoe tsy misy olona tokony hanoandrindrina amin'izany ataontsika hoe fanavaozana zany. Rariny zany satria ny firenena tsika rehetrarehetra, any olom-pirenena rehetrarehetra. Dia izay fanehoana androany hoe miara-mentana ny olom-pirenena eto Antananarivo hanohana an'izay fanavaozana hoentin'ny Colonel Mikael zay ho an'ity firenena sy ty repoblika ny Madagasikara ity. Izay ny antony letsika androany ary fanehoana koa ireo mpikambana hitarika an'izay hetsika izay mafy zay eto amin'ny faritany Antananarivo. Izay ny antom-pisiny zao ary nomena tombo manokana ao amin'ity androany ity ho fanehoana fa hatramin'izay ny any amin'ny faritra ambany iny, any amin'ny faritra iva iny dia nezahana natao ho fakana olona fotsiny. Fa amin'ity dia hoe ry zareo mihitsy no nomena tombony amin'izao hetsika fanohanana ny fanavaozana ny repoblika izao. Hitantsika taratra angamba ny fahatongavan'olona hitondra fa nomena tombo sy nomena asa manokana ny avy eny amin'ny faritra iva ao amin'ity androany ity. Mikambana ato anatin'ny ATF feno ary mpitarika amin'ny faritany Antananarivo ny hopami na hetsika ny olom-pirenena ambany tanàna amiray. Naneo an'izay tanjany izay zareo nandroany hoe tena vonona araka ny teny filamatra zareo hoe ambany tanàna fa ambony fijery manomboka izao. Efa mpikarakara olona amin'ny faritra iva ny ATF na antenimerany tolona ho an'ny fanavaozana. Sokajin'olona nataon'ny mpanao politika ho fitaovana politika ny eny ambany tanàna. Omena lanja amin'izao fanavaozana izao ary hampandraisana anjara amin'ny fikonan-doham-pirenena ry zareo araka ny nambara teto. Politika izay hatrany efa miomana amin'ny fifidianana ho avy ihany koa ny atoko maitso asin'ny Madagasikara ka nomena fiofanana momba ny resaka fifidianana ireo solontenany atoko avy amin'ny fatra manerana ny Madagasikara eto hatramin'ny sabotsy izany hoe rahampitso izany izay fanofanan'izay mandidina ny lohahevitra momba ny lalam-pandrenana izay no anisany noresahan'izy ireo ary tanjona dia ny ananan'ny Madagasikara mpanao politika matianina araka ity vaovao entiny Aurélie Arafireny amintsika ity eo amin'ny sany Ridjarakojo. Manohy ireo ezaka efa natombony ho fampivelarana sy ho fanamafisan'orona ny fahaiza-manao ny ireo mpikambana izay mandrafitra ny birao politika avy amin'ny faritra rehetra manerana nosy ny antoko maitso ho hasy ny Madagasikara amin'ny alalan'ny sekoly antoko mba hafana izy ireo matianina eo amin'ny sehatra politika ary afaka mizara ny fahaiza-manao azony amin'ireo mpikatroka rehetra eny fotony. Raha tsy manana liste électorale mazava tsara tsika dia mazava ho azy fa tsy fomba ny fifidianana ary tsy tany demokratika tsika dia tsy manaja ny demokrasia. Ny antoko maitso dia nanoso ny satan'ny demokrasia tany Canberra Australia ary mampiasa izany ary manao ny mametraka ny heriny sy ny fahaizany rehetrarehetra zany mba ampitana izany fahaizany izany. Dia izay no fiofanana ataontsika eo. Fizarana izany fahaizany izany no tokony tokoa mba ahafahan'ny olona tsirairay zany mafy izany atao hoe fifidianana sy izany atao hoe lalam-pandrenana izay teneniny isan'andro izao kely vitsy no tena mahalala ny andinindininy moa zany.
Ny antoko maitso asan'ny Madagasikara dia efa manana tolo-kevitra entina hanatsarana ny lalam-pifidianana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Hatolotra amin'ny fikaonan-doha-pirenena mba hisorohana ny hosoka sy ny tsy ara-dalàna mateti-pitranga amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Ka amin'izao fihaonana izao no andraisana ny hevitra ireo mpikambana maitso, biro politika manerana ny nosy, hanatevenana io tolo-kevitry ny maitso io, ka isy ny fehi-kevitra ivoaka momba izany ny asabotsy izao amin'ny andro faharoa ny fiofanana izay iresahana indray momba ny lalam-panorenana. Mila fahaizana ny fanaovana politika hoy ny filoha nasionaly ny antoko maitso asan'ny Madagasikara mba hampandrosoana ny firenena ary ny fahaizana tsy azo raha tsy ianarana, ka izany indrindra no antony izao fiofanana momba ny resaka fifidianana sy ny lalam-panorenana izao. Izay ny vaovao mandinina ny resaka politika fa iresaka famahana ny olana herinaratra indray sy ireto vaovao hoentina amintsika manaraka ireto any Brickaville araka ny vaovao nampitainy Emile Jocelyn dia tonga ny toerana ny groupe lehibe manana tanjaka hatrany amin'ny 520 KVA avy amin'ny fitona mpanjakana mihoatra ny noho filana herinaratra ny tanjaka ity milina ity ka inona fa mahatateraka izay olana izay. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa fanomboana fanamboarana ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Brickaville. Ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena ty amin'ny faritanin'ny Tomasina, Fidèle Razarapiera no iraka manoka ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ity milina vaovao mpamokatra herinaratra manana tanjaka 520 sy 900 KVA izay natokana hamatsiana herinaratra eto amin'ny orinasa Jirama ny Brickaville. Ratsaivina ny tantara dia napoka ny kotro-baratra ny milina nampiasaina tato teo aloha tamin'ny volana Desambra 2024 ka voaterina nafatra groupe de secours 1 mégawatt avy tany Tomasina. Ampy hamatsiana herinaratra eto Brickaville ity groupe vaovao 520 sy 900 KVA ity raha manodidina ny 200 KVA ny filany vahoaka. Miandrandra fisitrahana herinaratra avy any andekaleka ny vahoaka ny Brickaville hoy ny solomavambahoaka Ravelonasy Barthélemy Samuel. Fa 1983 navitany centrale hydroélectrique ao andekaleka Lorendava. Tonga jusqu'à Tsirabe zany herinaratra matanjaka zany fambana vita rozy ka hitako ny anjary ka tsy fantako na ho tonga ty ny any andekaleka mba tsy hisy any délestage fa ndreo amin'ny alafin'ny teknika afaka mandamina anjany fa hoy ny feon'ny vahoaka mba anio satria avy aminay aty ny ahitana herinaratra matanjaka dia matanjaka zany kanefa mbola tsy misitraka an'izany izahay eto amin'ireny vohitsy ny distrika indrindra fa ny commune na 20. Vonina hanamafy ny fangatahan'ny solomavambahoaka ny Brickaville ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena aty amin'ny faritanin'ny Tomasina. Nomeny ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny fanavaozana Repoblikan'ny Madagasikara Colonel Michael Randenirina groupe vaovao tsindriky tsara vaovao 625 KVA. Io groupe namenanareo ohatra groupe nendana tany amin'ny distrika hafa dia nafina aty amin'ny distrika nareo fa tena groupe vaovao fony sachet ary natolotra ho an'ny distrika Brickaville. Nitantaratantara ny sombavahoaka teo hoe tamin'ny telo amby 27 sy arivo za tamin'izany mbola bitika mihitsy hoe mbola tena denina kely. Nefa nisy ny andekaleka, nisy ny Lorendava, tena marina le teneniny avy ety andekaleka ny herinaratra miainga any Tsirabe izy no farany. Hotakina marindrano aminareo mihitsy hoe asivotsira avy any andekaleka Brickaville sy manodidina fa tsy mitovy fitsindarana ny zavatra miainga dia ty an-tanàna. Tsy mety ny mametraka foto-drafitrasa amin'ny herinaratra raha ohatra ka tsy misy lalana. Ny fankatantsika Brickaville ny anaovana lalana mampitohana andekaleka Brickaville. Ankoatr'izay dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy teto Brickaville ihany koa ny vary milanja 30 taona avy amin'ny fitonam-panjakana hanaovana asa-tana maro amin'ny commune misa enina izay misedra olana amin'ny faratsin-dalana. Fa nitratsehatra na mahaolana amin'ny délestage tao Fenarivo izay ihany koa sady namaha ny olana amin'ny disadisa mahakasika ny fivezivezy mibajajy izay fitaovam-pitateram-bahoaka ho tsorony mandidy ny fitonam-panjakana araka ny
tatry ny fikambanany zanaky Bongolava ity fikambanany ity moa izay manomana feonam-beo tanterahana eto Antananarivo araky ny fanazavana hoentin'ny vola Rafarasoa sy Fanirikely. Voavany olan'ireo mpitatitra bajaj ao Tsirony Mandidy renivohitry ny faritra Bongolava tao aorian'ny fandaminana izay notarian'ny fitondram-panjakana. Efa nidina tany fotony ny fitondrana foibe izay notarian'ny ministra ny ady tany sy ny fitondrana-pahefana. Dia ankehitriny dia efa ilazana antsika zanaky ny faritra rehetra fa efa milamina izany toetra raha zany ary efa mirindra ny filamina ny tanàna. Avoavo amin'ny ampahany ihany koa ny olan'ny herinaratra izay nampikaikaiky ny mponina tato ato ao amin'ny distrikan'ny Fianarivy be. Ho an'ny distrika Fianarivy be manokana dia nisy orana teo amin'ny lafin'ny herinaratra. Isorana sady moa ny fitondram-panjakana izay notarian'ny chef de région ny faritra Bongolava izay tonga sady nidina ifotony rehefa naheno ny fitarinan'ireo mponina amin'izay resaka délestage izay dia tonga nanaritra groupe tany amin'ny distrikan'ny Fianarivy be. Le jiro efa manomboka hiverina zany le jiro fa raha ny filazan'ireo mponina any atoerana dia mbola tsy ampy ilay groupe anankiray mbola angatahana zany ny mpino izay tanjaky ny herinaratra eo anivon'ny distrikan'ny Fianarivy be izay. Amin'ny sabotsy 7 Mey izao eny Bypass Antananarivo no anatanterahana ny hetsika voalohany ampifondronan'ireo zanak'ampelezan'ny faritra Bongolava hanamafisana ny firaisan-kinan'ny mpikambana izay efa mahatratra anarivony amin'izao fotoana izao. Mandritra izany no ikaonandoha miaraka amin'ireo mpitondra ny fotony ireo hevitra hampandrosoana ny faritra. Resaka dia tsy fanjaritsaka fisika araka ny efa nentina tao anaty lohatenim-baovao teo taorian'ny fanampiana ireo fianakaviana misy ray alina mahery ao anatin'izay ady tsy fanjaritsaka fizay tany amin'iny faritra Tsimonosy iny izay tafiditra anatin'ilay antsoina hoe karavan'ny vonjelongo tanterahany fanjakana amin'ny alalan'ny BNGRC dia miditra amin'ny andian'ny faharoa indray ity hetsika ity ny azo ny faritra Vadivavy sy ny faritra Atsimo Atsinanana ny fiarabe mitondra izay fanampiana izay ary anisan'ny nanatrika izay fiangana izay sady ndresaka tamin'ny tompon'andraikitra Itary Vilasy sy Tantely Andriambelo. Vary menaka voamaina milanja 50 taona ny hozaraina any amin'ny faritra Vadivavy distrikany Mananjary sy Nosy Varika ary 30 taona kosa nany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ao Afarafangana. Hetsika toy ilay karavanina vonjelongo ho fanampiana ireo fianakaviana hina ho tratry ny tsy fanjarian-tsakafo any Antsimonosy na voalaza fa mena tao anatin'ilay marchef ny IPC andian'ny fahefatra. Tohana izay sahaniny ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministerany ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana ary tanterahany BNGRC. Ao anatin'ny fanatokisana izany sy ny famantarana ireo tokantrano izay mila izany fanampiana izany moa dia misy ny fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fahasalamana zany amin'ireo hôpitaly avafaritra izay misy any toerana izay mamantatra hoe iza ireo tokantrano mila izany fanampiana izany. Eo ihany koa ny fiara-miasa miaraka amin'ny Office National de la Nutrition na ny ONN izay mamantatra ihany koa ireo fianakaviana sy tokantrano tokony sitraka izany fanampiana izany. Raha ny fanampiana ho an'ny faritra fitovinany kosa dia nambara teto fa efa eo ampiandrasana ny valy ny fanadiadiana eo anivon'ny FOIBN ny fahasalamana sy ny Office Nasionaly momba ny fanjarian-tsakafo ny BNGRC. Ny tetika serin antsoina hoe avy ihany koa dia nanasongadina fa azo ataony mampiena no mety ho fiantraikan'ny loza voajanahary. Ity tetika asa ity moa izay niasa tamina distrika 4 tany amin'iny faritra Atsimo iny nanomboka tany amin'ny taona 2024 tany ary namatsy ara-bolan'ny tetika asa ny aide humanitaire de l'Union Européenne niara niasa akaiky tamin'ny BNGRC ny météo ireo mpiara-mioninantoka samihafa ary ny farana ny tetika asa na dia farana aza zany izay tetika asa izay dia mbola afaka miasa ireo rafitra napetraka izy ireo eny fotony araky ny fanangonana vaovao Ange Firabe Manakaja sy Mamy Ravavso. Olona 700 no nahazo tombotsoa mivantana, maherin'ny efatretsy kosa no nahazo tombotsoa ankolaka tamin'ny fisian'ny fandaharana asa avotsy. Fampianana ny fiantraikany loza voajanahary toy ny rivo-doza, ny todra-drano, ny haintany no nifantohan'izy ireo nandritra ny 2 taona niasany tao amin'ny distrikany Ampanihy, Amboasary, Ambovombe ary Beloha. Ankehitriny mahay ny tokony ho atao hanalefahana mialohany mety ho fiantraikany loza ireo rafitra napetraky ny fandaharana asa eny fotony. Tetika asa io dia natao tany Atsimo nandritra ny taona izay vatsiny eko vola eo teo amin'ny
1,5 million d'euros teo eo zany ny zavatra natao zany tao anaty dedikasio dia hoe mba hiarovana aloha zany zany hoe miasa mialoha zany misy asa atao mba ahafahana anticipe zany fametrahana eo amin'ny fiarahamonina lavitra afaka manea zay information zay taloha zany miandro fotsiny tsika hoe tonga loza vo hoe inona ny atao fa am'izao zany misy zany misy ny ravitra zay afaka mijery dia mampita ny information ary malala koa inona ny tokony atao efa tonga zay élément déclencheur zay zany zao ohatra rehefa tsy mahafantatra hoe dia lasa miandry so zany efa mipetraka eny amin'ny fiarahamonina ifotony izany zay ravitra zay. Anisan'ny niara niasa tamin'ny fandarana asa avy ny avy amin'ny BNGRC efa fomba fiasa tsy afa-misaraka amin'ny fiatrehana loza eto Madagasikara ho izy ireo ny fandraisana fepetra mialoha mba tsy ho mafy ny fiantraikan'ny loza. Ho an'ny BNGRC manokana ny action anticipatoire moa zany zay niarahana tamin'ny tetikasa avy dia tany atsimo tamina resaka sécheresse ny tena atao hoe ny fatohany maro mipetsehatra tao anatin'izany dia efa mandeha koa zany izy zao ny any amin'ny cyclone ohatra gezany teo fa atao hoe raha oharina tamin'ny sécheresse izy zany le sécheresse ny action anticipatoire efa azo lazaina mizotra tsara ny ao amin'ny cyclone izy mbola be da be ny défi tokony atao mba hoentina anatsarana amin'izay fampiasana an'izay fanaovana sy fampiarana an'izay action anticipatoire. Tamin'ny fandalovany rivo-doza gezany no tena nahitana taratra ny fahombiazan'ny tetikasa avy tokatrano 410 no nahazo toana mivantana tamin'izany olona 8 nafindra tamina toerana azo antoka ary tokatrano 900 nahazo toana arabola. Fa toy n'ilay fanampiana ny tantsaha manoloana ny fidina ny vidim-bary raha ny vidy-vary akotra tamin'ny tantsaha tany amin'ny faritra loatra mangoriny ny fanjakana ny volana aprily lasa teo tamin'ny alalan'ny SPM dia nitondra fanazavana ny amin'ny antony tsy mbola naharaisan'izy ireo ny vidin'izany vary akotra izany ny tompony andraikitra amin'ny sampandraray. Rehefa nahita ny olan'ny mpamboly vary tany amin'ny faritra samihafa zany ny fitoram-panjakana dia nanapa-kevitra ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny ministeran'ny fambolena ny faritra ary ny SPM hiara isala hidina ifotony hividiny vokatra ireo tantsaha. Firy taleny samy tantsaha nanangonana ny fidianana an'izay vary akotra 900 taona izay dia hoana ny fomba nisafidianana izy ireo. Tany amin'ny commune Ambatomainty nisy teo amin'ny 570 teo no nisitraka, tany amin'ny commune Parafaravolana ndraiky io nisy 570 eo koa no nisitraka. Ny faritra no mahafantatra ny olona ao aminy dia ny SPM zany mandray an'ilay olona efa voafaritry ny mialohany avy any amin'ny faritra zany fa tsy mifidy andreo le olona isitraka reo zany ny SPM. Avy eo ny SPM zany araka fanapa-kevitry ny tale généraly dia mba isiny mangarahara dia aloha amin'ny virement bancaire daholo ny vidiny ny varin'ireo tantsaha reo. Izy ireo efa nalefa ny SPM efa andro maromaro zay tany amin'ny banque zany ny virement fa misy tokotrany tamin'ireo tantsaha mbola tsy nahazo ny sasany hatramin'izao zay antony tsy avy amin'ny SPM velively fa eo amin'ny fikirakarana ataon'ny banque zany rehefa nanadiady zay no misy fahadarany. Efa azonay porofo le virement natao zany efa lasa herinandro mahery zany isan'andro zay zany efa mankany amin'ny banque zany mijery ny vahaolana ka inonay fa afaka tsy ela dia isitraka daholo ny vidim-bary ny tantsaha reo zany. Zany amin'iny zany fa iresaka fiarovana ny tontolo iainana sika nanolotra vahaolana amin'ny fambolena hazo i Dr Andriamanantena Solo Jean-Jacques Séraphin ambarany fa mifototra amin'ny finoana ny fanabeazana ary ny fanatanterahana ny makasika izay professeur Jonara Tsimbazafy kosa dia nampirisika ny olona ambola azo fihinam-boa ho fanatevenana ny ala ary nambarany ihany koa fa tsy tsara volena moronala ny azo kininina ho izy tokony isy ihany koa mpiasa manokana amin'ny fambolena hazo eo anivy ny ministera araka ny tolo-kevitra narosiny ao entin'ny Ambinitsoa Andriamaservilo amintsika.
vitsy ny karazan-kazo afaka miarabelona amin'ny kininina mitroka ranobe izy ary be fa maritra tsy tsara mbolena moronala voajanahary fa mamonina hafa eny amin'ny toerana malalaka ny mety aminy satria ilaina amin'ny fanaovana fanaka sy kitay sy zavatra maro ny kininina ary hainga mitombo natoan'ny tany Ethiopia azakazaka be ny ahitany satria kininina ny amboleny ary nanenina ary zareo ary tsy teo tonga zany reny États-Unis tsy tafiditra any tsy tafiditra any ho azy io jereo ny toerana misy kininina mampiotra ny vato izy matanty afo raha mirehatra izy avy izy mora maniry malaky zay ny antony mahatsara azy aloha fa kosa hoe amindreo alantsika voajanahary misy fanafody misy ampiasain'ny olona amin'ny zavatra maro dia aloha lavirina aloha le kininina ka zay natonga hoe rehefa samy amboly azy ihany ny fiangonana tsy aloha hoe azo amboly azo fihinam-boa raha izay taona na namboletsika azo kininina zay nambolena azo fihinam-boa zay tsy manao an'izany ngamba efa hitany ihany amin'ny resaka tsy fahampitsakafo sy ny etsitratsitra manodidina ny ray hetsy-hektara isan-taona ny alapotika eto Madagasikara manana tanjona mamboly hazo 7 alina hatramin'ny 9 alina hektara isan-taona ny fitondram-pahatsakana saingy ny 1,5 alina hektara eo no hany mba maniry raha ataony kajikajy hoy professeur Jonara Tsimbazafy dia mety ho potika ny ala voajanahary eto Madagasikara afaka 5 taona le fampitehana zany eo fa 5 taona Madagasikara zany hatramin'izao mbola capteur carbone fa raha sanatrika mitombo dorotany ety efa émetteurna carbone tsika zany hoe fa mpandoto tontolo iainana andao anatin'izao fanavaozana zao andao tsika dia anataontsika sérieux zany dia raha ilaina mihitsy hoe tena ampidirina misy mpiasa mpamboly fotsiny fa tsy janona miasa ministera fotsiny fa tena io ny asako mpamboly azo modely amin'ny fiarovana tontolo iainana no vokapokarohana nataon'ny docteur Andriamanantenina Soa Jean-Jacques Séraphin Mpitandrina ny fiangonana no miara-mihetsika sy mandray andraikitra nataony ohatra teto ny fiangonana FJKM misy azy izay manana olona manodidina ny fito tapitrisa no raisina ny antsoina hoe finoana dia ny fanabeazana dia ny asa avy hatrany raha mino fotsiny ianao fa tsy miditra ao anatin'ilay hoe éducation transformationnelle dia tsy afaka ho tonga olom-baovao mihitsy ianao lay conversion zany dia lasa misy hoe olona vaovao fiainana vaovao lasitsaina vaovao ary fomba fijery vaovao dia iny olona vaovao iny no tonga miara-miaina aminao anaty fiarahamonina tonga mandray andraikitra anaty fiarahamonina ka tsy terena fotsiny izy ohatra amboly azo fa efa fiainany mihitsy ilay mamboly azo ohatra fiainany mihitsy ilay manadio tsy manarinary fako eny an-dalana lasa fiainany mihitsy ilay mitandro sy miaro ny tontolo iainana sy ny fivaovan'ny toetrandro tombotra andraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fiangonana kristiana izay maronisa amin'ny malagasy hoy ity docteur vaovao vao navita ny fianarana ity marina ny vaovao isika 23 anisanina andro manandanja ho an'ny firenena turka izy io satria ankalazana ny andro nasionaly momba ny fahaleovantena sy ny ankizy anisany nanamarika io ihany koa isika teto Madagasikara ka teny amin'ny sekoly iraisam-pirenena Marifa Talatamaty no nanatanterahana izay hetsika izay safana biazana sy fialamboly maro moa no nisongadina tao anatin'izay araka ity vaovao entiny voirana Espérance amintsika ity. Ny fahaleovantena ny vahoaka ny anjara toeran'ny ankizy amin'ny fananganana ny hoavy ary ny filaminana sy ny firaisankina ny vahoaka rehetra. Ireo teboka telo ireo no ijoroany ny fankalazana ny 23 anisanina ho an'ny firenena turka ankehitriny. Hetsika manandanja ho an'ny Turkia izy io satria fotoana nananganana ny anteny miram-pirenena lehibe tany Turkia ny taona 2790. Asongadina mandritra ny hetsika ny fanomezana lanja ny taranaka ho andry orenan'ny hoavy. Ny président turc anisan'ny voalohany, le président Mustafa Kemal Atatürk, filohan'ny républicain Turquie nanomboka tamin'ny 1923 hatramin'ny nahafaty azy. Izy no naka ny didim-panjakana lehibe io, isiny zany atao hoe souveraineté ho an'ny ankizy zany. Nanamarika ny fankalazana ny 23 anisanina teto Madagasikara ny fampisalorana ny andraikitry ny masovoan'ny Turquie tamin'ireo ankizy mpianatra.
nisy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena ny arahan'ny mpianatry marifa sy ny EPP manodidina toy ny EPP Faralaza, Talatamaty, Imerina Voany, Amboaroy, Maibahoaka, Ambohibao ary Ambatolampy. Isan'ny tena zava-dehibe eo amin'ny fanabeazana ny ankizy ny fivoahana amin'ny toerana afakoatra ny toerana izay anabeazana azy ny ao an-tsekoly. Isan'ny mampisokatra ny saina sy mampihetsika ny ara-batana sy ny ara-tsaina ilay izy. Tena mahafinaritra. Nomena lanja nandritra ny fankalazana ihany koa ny kolontsaina mampiavaka ny Turkia. Dia ny santiona ny kolontsaina turka ihany koa no etsika manakatona tanteraka ny vavantsika tamin'ity zoma ity. Ankasitrana fensika tsirairay avy tany atokatrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piaino amin'ny rampitsindray artoko.